Fa eo amin'ny tontolon'ny asa sy ara-sosialy kosa totosa omaly teny amin'ny lapa-panjakana teny Mahazo Arivo ny atrikasa momba ny mpiasa mifindra monina izay nandraisana fikambanana iraisam-pirenena sy mpitondra firenena malagasy anjara. Arahantsika ny andinindininy izay miaraka amin'ny Lovanomena sy Christian Rakotondramanga. Tapaka nandritra elefianina teny Mahazo Arivo dia atsahatra ny fandefasana teratany malagasy asa any ivelany indrindra fa ny any Liban, Arabia Saodita ary Koweït ary tsy averina izany raha tsy tafapetraka ny rafitra mazava tsara amin'ny fefy sy manaramaso ity fandefasana malagasy miasa any ivelany ity. Ankoatr'izay dia nambaran'ny talen'ny kabinetra ny primatura fa noraisina izany fepetra izany mba hisoroana ny fanararaotana mahazo ireo malagasy miasa any ivelany ary indrindra ho fisoroana endrika fanandevozana mety hiantra amin'izy ireo. Mety tokoa ve ny fomba iahinandreo any, mety tokoa ve ny fomba iasandreo any. Zay zany ny antony nahatonga ny atrikasa ity satria fantatsika fa tafiditra amin'ny hoe ny fanajana ny zon'olombelona na iza izy ary na aiza no misy azy na aiza ny asany. Zavatra iraisan'ny firenena rehetra eran-tany io zavatra io ka adiditsika adidy fanjakana malagasy ny mametraka rafitra fomba fiasa fomba fanaraha-maso mba tsy hahatonga an'ireny mpiasa malagasy izay mifindra monina ho tratra ny exploitation na ho tratra ny fitondran-tena tsy mety any amin'le toerany iasany any zany. Zay ny zavatra ankapobeny noresanay teto ary nazahoanay namoanay fepetra maro na recommandation zay azonay atao raha fa vita izy io azonay atao ny andefazana aminareo. Aroso amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ho avy zao ary ity efitra tapaka nandritra ny fivirena teny Mahazo Arivo ity. Ankoatra ny primatura dia nandray anjara tamin'ity atrikasa ity ny ministera maromaro sy ny solotenan'ireo fikambanana iraisam-pirenena miaro ny zon'olombelona ary ny solotenan'ireo mpamatsy vola sasantsasany. Ankehitriny dia mahery ny iray alina ireo teratany malagasy miasa any ivelany akany 7 arivo any Liban, 300 arivo any Koweït ary 700 any Arabia Saodita.